aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravina dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Marka 7 andininy 410 ka hatramin'ny 720. Marka 7 andininy 410 ka hatramin'ny andininy 720 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary niantso ny vahoaka keo aminy indray izy ka nanao taminy hoe, miaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny mahaloto azy. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano dia nanontany azy ny mpianany amin'izany fanoharana izany. Ary hoy izy taminy, hay, ianareo koa aza mba tsy mahafantatra? Tsy fantatrareo fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany, fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana. Izany no lazainy mba hahadio ny hanina rehetra. Ary hoy izy, izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny fitsangatsangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fiheveran-dratsy, ny avinavina, ny fahadalana. Izany zavatra tsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Amen. Araka izany ny ravana dia ampahany amin'ny toriteny nataon'i Jesosy amin'ny fanaondrazana izao hitantsika izao araka ny ambarany eny amin'ny soramandry. Ary dia misy reto fahamarinana roa reto ry havana no tiako indray hitarihana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe, tsy izay miditra mivava no mahaloto ny olona hoy Jesosy. Tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona hoy Jesosy. Hitantsika moa izany amin'ny andininy 410 ka hatramin'ny andininy 720. Etsika ravana dia mahita ny Jesosy Kristy izay manazava sady manitsy ny amin'ny fanaondrazana. Eo ambonimbony eo mantsy dia nahazo fanakianana mahavaivay ny mpianatra, satria hoe mihinan-kanina tsy misasa tanana. Zany ny fomba teo amin'ny jiosy zany, ary zany ny nampianarina azy ireo hoe raha ohatra ianao ka mihinan-kanina nefa tsy misasa tanana dia maloto iny sakafo anao iny, ary maloto koa ianao zany vokatr' izany. Tena any amin'ilay loto ny fanahin'ny olona mihitsy no ambara anatin'izany, fa tsy resaka loto ara-batana fotsiny. Ary zany no nanakianana ny mpianatra Jesosy Kristy. Dia nanitsy an'ireo fariseo ireo moa Jesosy Kristy hoe nareo mihatsara velatsia sy ny toy izany, fa mbola manampy fanazavana izy. Araka ny hitantsika manomboka amin'ny andininy 410 dia milaza izy manao hoe, tsy izay miditra avy amin'ny vavan'ny olona ozy izy, zavatra ty ivelany zany no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy eo amin'ny vavany. Dia tsy azon'ny mpianatra izany fanoharana izany fa ahoana izany, inona ny tianao tenenina amin'izany? Satria zavatra sarotra be eo an'ny jiosy eny mieritreritra an'izany. Ny jiosy izay nampianarina foana hatramin'izay no hoe raha mihinana kisoa ianao, raha mihinana biby maloto ianao, dia maloto koa ianao zany miaraka amin'izay. Ary zany mahatonga ny jiosy mihevitra mihitsy hoe maloto ny jentilisa, be dia be mihitsy any amin'ny Levitikosy ny zavatra tsy azon'ny jiosy hohanina. Nefa Jesosy eto milaza manao hoe raha misy zavatra miditra avy any amin'ny vavanareo dia tsy mahaloto anareo zany, fa ny mivoaka avy amin'ny vavanareo no mampahaloto anareo. Zay no mahatonga hoe tsy azon'ny mpianatra ilay izy. Olona jiosy ireo mpianatra Jesosy ireo, fa tsy hoe olona jentilisa akory ka hoe afaka ny ahazo an'izany. Dia tsy azon'ny zareo ilay izy. Dia nazavain'i Jesosy Kristy hoe satria fantatrareo tsara ozy izy fa izao ny zavatra miditra amin'ny vavan'ny olona dia makany amin'ny vavoniny dia mivoaka any amin'ny fivoahany. Makany amin'ny kibony ozy izy dia mivoaka any amin'ny fivoahany. Fa tsy mahatratra ny fony. Kanefa ao anatin'ny fo mihitsy no tena mahaloto ny olona. Le fahotana zany no ambarany amin'izany. Ka izay ozy no mahatonga ny hoe tsy maloto ilay izy. Ny tiany ambara amin'izay zany dia izao hoe madio zany, tsy ilay sakafo zany no maloto. Madio mihitsy zany ny sakafo rehetrarehetra. Ary izay moa ny eo amin'ny andininy 720 hoe izany no lazainy mba hahadio ny hanina rehetra. Mba hahadio ny hanina rehetra ozy izy. Ary tena misy dikany io ravana satria teo amin'ny jiosy dia be ny sakafo izay ambara hoe maloto.
fa jesosy kristy zany de milaza hoe tsy am'zany ntsony tsy am'zany ntsony mampahalotony olona fa tena avy amin'izay zavatra mivoaka avy eo anatin'ny fony ao zany no mampahalotony olona fa manina moa jesosy kristy no manao an'zany fampianarana zany ny antony de satria te hanafaka ny olona izy amin'io fanaondrazana sy fiheverana samy hafa io satria izy mihitsy le fanamasinana sy fanadiovana ny olona ary tena fitiavana zany manalany olona ao anatin'le gejageja sy lay famatopatorana samy hafa izay ataon'ny fombandrazana isan-karazany ka hananan'le olona lay fahafahana am'izay inona ravana ny lesona zay azotsika tsoahana avy am'izany mbola afatra mbola toriana matraka kehitriny zany ndriavana fa tsy zay zavatra miditra mivavany olona no mampahaloto azy ary indraindray tena mampalelo ho anay moa zany zay nipetraka tany ambanivohitra tany de mahalala mihitsy fa misy ny olona rehefa manompo sampy de misy an'ity hoe rano tsy ndikaimborona rano tsy maintsy any amin'ny sasakalina mandra-paneno akoho any no afahana makan'le rano any etsahany de izay rano zay any no azo ampiasaina fa raha vo akoatran'izay de maloto ary rehefa maloto rano de maloto mihitsy koa le olona raha ohatra ka hoe raha ohatra ianao zany ka tsy mifo maraina be mandeha maka rano na hoe rano mialonandro no ampiasaina de tena maloto ianao raha ohatra ka izay no ampiasainao reo le olona tena misy tromba na tena mitana ny fombandrazana manompo sampy tena mbola miaina ao anatin'izany ary tena mazana fa fahafahana nomeny jesosy kristy manafaka ny olona ao anatin'izany jesosy kristy fa tsy am'izany intsony tsy hoe satria ty rano ty rano nalaiko tamin'ny enina maraina efa tsy naneno akoho intsony na ity rano ty efa izao de tsy am'izany intsony ary tsika kristianina de tsy fatopatorany karazana fombafomba toy izany intsony fa mahalala isika arak'izao tenin'i jesosy kristy zao hoe madio ny hanina rehetra de tahaka zany koa ry havana am'izao fotoana zao misy karazana fiangonana izay tena mamivoy mihitsy ary tena manizingizina mafy mihitsy ny amin'ny hoe tsy voavonjy ianao raha ohatra ka mihinana kisoa ary tsy ny kisoa ihany fa ohatrany hoe ny zavatra tsy mivaky kitro de ohatra zany koa ren'le ohatrany hoe ganagana zao noe ny tongony mitambatra ireny de tahaka zany koa hoe ny amalina azandrano tsy misy kirany ny crevette be de be mihitsy rehefa tena tany saina ny lisitra ireo biby zay verina hoe maloto ireo tao amin'ny testamenta taloha ary mbola misy olona mbola miazona an'izany hatramin'izao andro ankehitriny zao raha olona manaraka an' jesosy kristy ianao de raiso amin'ny finoana zao tenin'i jesosy kristy zao hoe madio ny hanina rehetra azona hoanina daholo zany anatin'izao testamenta vavao satria efa tsy am'izany intsony ry avana ny fanamasinana tsy am'izany intsony ny atao hoe olona madio fa ny fahadiovanao de miankina be deabe amin'ny fanananao ny fanahan' jesosy kristy madio isika rehefa mitoetra ao anatsika ny fanahan' jesosy kristy ary zany mihitsy natonga amin'ny paoly ilazany amin'ny kolosianina toko faharoa andininy fahinambiny folo aza vela isy tsara anareo izy zany aza manaiky io tsaratsarain'ny olona ianareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotroana na ny amin'ny andro firaviravona na ny voalombolana na ny sabata fa zavatra aliko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany de kristy kolosianina toko faharoa andininy fahinambiny folo sy ny fahafito ambiny folo aliko reny ozy izy tandindony reny fa rehefa tena tonga jesosy kristy jesosy am'izay ny fanamasinana ny olona tsy mila an'izany tsony ary zany na tonga jesosy tsy nitenin'ny mpianana izy rehefa hitany fa tsy nanasa tanana amin'ny mpianany izy angano teny tamin'ny mpianana hoe maloto nareo fa tsy manasa tanana fa navelany inana satria fantany fa efa eo izy de efa izy am'izay ny fanamasinana ho an'ireo mpiananyreo fa tsy amin'ny alalany zavatra izay atao toy izany tsony de tahaka zany koa misy zao ny produit any tsena eny zay hoe misy soatra hoe halal ny halal moa zany de tsara ho fantatsika fa misy vavaka zany zay natao ny alohan'ny nandatsahana ny ranony biby iny ary le vavaka de vavaka zay tsy vavaka kristianina fa fivavahana silamo de misy olona tena hoe matahotra mihitsy mihinana any zany aza matahotra ianao fotsy izy ny tenin'i jesosy eto hoe tsy izay miditra mivavany olona mahaloto azy de raiso fotsiny zay teny zay tozy ianao hoe zany ndray de tsy malotony amin'izy ity satria ity sakafo zay hoaniko ty de tsy mandeha makany amin'ny foko ty fa makany amin'ny vavoniko ty de avao ty mivoaka any amin'ny fivoahana zay ny nambaran'i jesosy kristy de hoaninao ary raha i paoly no antaninao i paoly ne tena ny teny zany tsy mampaninona akozy na inanainana terina tamin'ny sampy
tsy mahataitra ana akory zany tsisy fahotana oentin'zany akory aty amiko izy izy na inana henana terina tamin'ny sampy azy aho izy fa ny tsinanako azy fotsiny de satria so teana fotoana olona fa lizy tena azoko hoanina tsara mihitsy ozy izy paoly satria azoko hoanina dolo ny zavatra rehetrarehetra ozy izy ary zay fahafahany zay ravana ny tena omen'andriamanitra atsika zay nomen'andriamanitra zay fahafahany zay tsika ary zay fahafahany zay kosa nefa ny tsy oentina manara-po na entina de hanafotoan'olona fa entina mifahendrena ka nahatonga amin'ny paoly mihitsy manao hoe raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo izy izy ka te andeha nareo de hano zay arosony eo analohanareo aza manontany akory ny amin'ny fieritreretanao izy izy fa raha misy indray miteny ozy izy manao hoe enina terina tamin'ny sampy iny de aza mihinana satria nisy nyteny hoe enina terina tamin'ny sampy iny zany hoe efa voaloto zany ny sainao izy de aza mihinana raha maloto zany ny sainao de aza mihinana ary eto aravana de teteny amintsika satria misy koa zao natin'ny tenin'andriamanitra ny hoe ny ra sy ny zavatra kendaina aty amin'ny testamenta vaovao no miresaka an'izany any amin'ny asan'ny apôstôly mpianatra nanao fivoriana mihitsy hoe ahoana zany reto jentilisa reto inavy ny zavatra sitsika ho fadiny reto fa tena tsy fadininina tokoa ve zany ny jentilisa de nambary hoe alao ara ena zany hoe mahazo mihinana kisoa fa ny zavatra tsy azo hoanina de ny ra sy ny zavatra kendaina zay zany sisa ny zavatra tsy azo hoanina de mbola be debe ny kristianina mbola miazona an'izany am'izao fotoan'izao de matao rehefa mihinana ra de za koa nefa tehiteny aminao satria misy hoe ny zavatra kendaina de ny ra de ninona terina tamin'ny sampy de nefa na i paoly ary de milaza aveo hoe azo anina na de naterina tamin'ny sampy araka tsy izanytsony mampahalotony olona zany hoe tao anatin'ny fotoana zay nanaovana fantsiana koa ny mpianatra mbola sairakena fisevitra zao hoe inona marina ny tena ho atao ho an'reto jentilisa reto fa raha jesosy kristy no anontanianao tsy hoe madio avokoa zany ny hanina rehetra tsy hoe satria nihinana ra ianao de lasa maloto zany ny fanahinao raha ohatra ka zay ny finoanao de zay tokoa zany nitateraka aminao maloto ianao nohony amin'ny finoanao sy ny fisainanao fa raha ozy izy ianao manao hoe za mino ny amin'ny tenin'i jesosy kristy de azonao hoaniny zany na ra na zavatra kendaina na inona satria jesosy no miteny hoe tsy izay miditra mivavany olona no mahaloto azy ary zany na tonga amin'ny paoly te manao hoe na mihinana ianao na tsy mihinana izy de aza mifampitsara fa raha mihinana ianao de nohony amin'ny kristy hoe za zany mihinana satria jesosy no niteny raha tsy mihinana toy izy ianao hoe za tsy mihinana satria nohony amin'ny kristy nohony amin'ny tenin'andriamanitra zay milaza ho toy izao de aza mihinana fotsiny fa na mihinana anao na tsy mihinana ozy izy dia aza mifampitsara aoka ny mihinana tsy anamahavo ny tsy mihinana na ny tsy mihinana namahavo ny mihinana fa samy ao amin'ny tombo daholo ihany sika rehetra zany hoe tsy isy tombony ary tsy isy fatiantoka mihitsy fa ny fanamasinana antsika de tsy amin'ny zavatra miditra mivavatsika intsony ary eto aravana de teteny ihany mahakasika ny divay sy ny zava-pisotro zay misy alkôla indraindray tsika mihevitra hoe raha ohatra zany ka misy alkôla le izy ka miditra mivavany olona de tonga de fahotana vetrany tsy ariavana tsy fahotana vetrany raha misy zava-pisotro ka misy alkôla miditra anatin'ny vavan'ny olona ny mahafahotana azy de mety hoe raha nana fotoan'olona raha mety hoe nahatonga anao ho lasa andevo mihitsy le zavatra nyraisinao rehefa aveo zany hoe tsy nalala onina ianao fa tena nanao fanarana-po satria zay le nyteneniko teo hoe ny fahafahana zay omeny jesosy kristy ny olona de tsy tokony entiny anarana-po hanaovana an'le zavatra indray rehefa aveo tsy tokony entiny anarana-po hanaovana le zavatra indray rehefa aveo le fahafahana fa raha izay de lasa fahotana le izy satria lasa hanandevo azy la izy hanimba azy la izy hanafotoana ny hafa la izy rehefa aveo de zay zavatra zay lasa fahotana la izy fa raha ohatra ka hoe misy olona na mety hoe mpanompon'andriamanitra ka mandray divay izy ohatra ery amin'ny farabodiny very ery no raisiny de tonga de ho tsara ianao izy hoe manoto ianao de tena miteny aminao fa tsy mariny zany raha ny tenin'andriamanitra ny jerevana fa ny tenin'andriamanitra de milaza hoe zay zavatra mivoaka avy amin'ny vavan'ny olona izy mahaloto azy fa tsy zay zavatra miditra avy amin'ny vavan'ny olona ary tena marina azo ampiarina amin'ny zavatra be debe zany fa dinio tsara zay ambaran'ny tenin'andriamanitra ary havana dinio tsara zay ambaran'i jesosy kristy fa madio avokoa ny hanina rehetra ozy izy ary averika any le tenin'ny paoly hoe aza velisy tsarinareo ny amin'ny fihinanana sy ny fisotro aza velisy tsarinareo ny amin'izany ozy izy fa raha ohatra kosa moa anao ka manararoatra le fahafahanao meny jesosy kristy de amin'izay fotoan'izay misy fahotana ihany etin'izay satria zay manimba ny tempolin'andriamanitra koa de mba ho simbain'andriamanitra ary eto koa de anisy fanamariana kely ihany hoe raha ohatra indray le olona ka nanao voady
ohatra zao misy fikambanana izay momba ny zava-pisotro misy alkôla de nanao voady izy hoe tsy handray an'zany na tsy hikasika an'zany mihitsy am'izay fotoan'izay zany a de izao noho izay voady nataony izay de lasa manota izy raha ohatra ka mikitika na mandray an'iny zavatra iny na dia quelques millilitres fotsiny aza noho ny am'le voady zay nataony fa raha tsy nanao an'izay voady zay le olona de mazava ho azy fa raha tsy hoe tonga mifanararotana izy noho ny am'izay fahafahana nomena azy zay de izay vao hoe fahotana le izy ka mila raisitsika amin'ny fahendrena sy amin'ny fanekena zany afatra zany ary zazy amin'ny teny tsy hoe andeha aprisika atsika mihitsy hoe andeha hisotro fa na izatra de mifady ny zava-pisotro mahamamy rehetra ary tena fifaliana ho azy zany ary joroko vavolombelona zany fa tsy nanenenako mihitsy ary tarinako ny olona mihitsy ny am'izany fifadiana zany kanefa tsy afaka hamadika koa ny famarinany tenin'Andriamanitra ka andeha ilaza mana hoe rehefa mandraindray nareo na de ramakely fotsiny ara de fahotana io a tsy milaza an'izany ny soratra masina ary tsy afaka ilaza zay tsy ambarany soratra masina ny tena koravana fa tsy maintsy ny marina no ambara na mety amintsika mandray an'izany na tsy mety amintsika ny maino an'izany ny fanararotana ny fahamamona ny tsoken'Andriamanitra zany ny fahotana fa raha misy olona mandray divay satria misy alkôla kely le divay de tsy ho fahotana mihitsy zany satria tsy zay miditra mivavan'ny olona ny mahaloto azy ary marina zany ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe afaka ny andray tsotra fotsiny amin'ny fahatsorana sy amin'ny finoana zany tenin' Jesosy zany ve ianao ka ilaza izy manao hoe tsy izay miditra mivavanao no mahaloto anao fa izay mivoaka avy eo anatin'ny fonao te hitonanao ary avana amin'ity an'io ty a handray izany satria fahafahana no antony anomezan'i Jesosy Kristy antsika an'izany fanovana izany ary tian'i Jesosy Kristy hifantoka isika tsy any amin'ny zavatra ohatra an'izany intsony hazo mpanafahana sy fahamasinana fa hifantoka any amin'ny Jesosy Kristy mihitsy sy ny fanahany izay mitoetra ao anatsika ka mana masina atsika avy hatrany na inona hanina ho antsika ary zany zavatra zany de tena angatao ny fanahy masina hanokatra ny sainao fa sarotra indraindray mbola misy fiahiahina sy fisalasalana raha vao mbola misalasala ry avana de aza mihinana mihitsiny fa rehefa tsy misalasala de ataovy fa ny tsy fisalasalanao anatrehan'Andriamanitra de nahatonga ny Paoly teny sambatra ny olona aozy izy a izay tsy manameloka ny tenany amin'ny zavatra izay hinony ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa de izao hoe ny faharatsiana izay mivoaka avy ao am-pon'ny olona ny mahaloto azy ho Jesosy ny faharatsiana izay mivoaka avy ao am-pon'ny olona ny mahaloto azy ho Jesosy hitantsika am'zany amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo etsika ravana de mahita hoe inona kosa ozy ny mampaharatsy ny olona manazava Jesosy Kristy de ozy izy manao hoe izay mivoaka avy ao amin'ny olona de izany ny mahaloto azy ozy izy de izay avy any anatiny avy any am-pony zay mihitsy zany le mampahaloto ny olona ary le fahalotona zay ambara io de tena le fahalotona ara-panahy mihitsy ny tiany Jesosy Kristy ambara ao anatiny zany le fahalotona ara-panahy mihitsy no mahaloto ny olona ary inona moa zany le mampahaloto ny olona ao anatiny zany satria avy ao anatin'ny fon'ny olona ao zy izy no misy ireo ao no mivoaka zany zao karazana faharatsiana rehetrarehetra zao ny fijangatsangana ny alatra ny fakambadin'olona fijejejona ny fitenenan-dratsy ny avinavina sy ny fahadalàna samihafa ozy izy izany zavatra rehetra izany ozy de mivoaka avy ao anatin'ny olona ka izany no mahaloto azy zany hoe tena le fahotana mihitsy zany le fahotana mihitsy zany no mampatonga ny olona haloto ary io fahotana io zany a dia avy ao anatin'ny fo io no mivoaka de mametra-panontaniana ihany ianao anatrehan'izany hoe ratsy ara ve zany ny atao hoe fo maloto foana ve zany ny fon'ny olombelona satria ao zany ny voany ty karazam-paharatsiana rehetrarehetra ty maloto ara ve zany ny fon'ny olombelona satria hoe avy ao zany no mivoaka ny ratsy rehetrarehetra tsisy olombelona ananao fo tsara mihitsy zany satria ao no mivoaka daholo ny faharatsiana rehetrarehetra ka de raha ohatra tsika ka tia ahazo an'izany ryavana de raiso tahaka an'ireny hoe ordinateur na telefona misy internet reny ny fotsika de io ordinateur na io telefona io ray amin'nitro de mivoaka daholo ny faharatsiana rehetrarehetrarehetrarehetra ao amin'ny alalan'io internet io raha miklike fotsiny ianao raha manoratra zavatra kely fotsiny anao atin'ny ray minitra de mivoaka daholo zao faharatsiana rehetrarehetrarehetrarehetra zao ary afaka hanaovan'ny olona fangalaram-badin'olona afaka hanaovan'ny olona fitenenan-dratsy hanaovan'ny olona avinavina fahadalàna fijangajangana io internet sy telefony io afaka hanaovana an'izany daholo ray minitra io de ratsy ara ve zany le ordinateur sy le internet tsy ratsy le izy fa miankina am'le hoe
rehefa klikenao le zavatra de zay zany vo mivoaka le faharatsiana fa tsy tonga de ratsy akory ny internet ary tsy tonga de ratsy avy hatrany akory ny ordinateur ohatr'zany ny fon'ny olona io tsy tonga de hoe ratsy avy hatrany akory ny fon'ny olona fa ao no ivoahany zany ka raha ohatra ka kitiany zany zavatra zany na ampidiriny zany zavatra zany dia avy ao no mivoaka le izy zay zany a no azoana manazava amintsika ilay izy ka ina moa ny lesona zay tia ny tompo ampianarina ao anatin'izany tandremin'ny fotsika tandremin'ny fonareo zy ny tenin'andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra fa avy eo amin'ny avin'ny aina ny zava-dehibe indrindra zany de zao tsy le zavatra ety ivelany na le zavatra miditra mivava fa le toe-po zany ny teny Jesosy ambara ny toe-po mihitsy tsy ny fitafy no mahamasina ny olona fa na fotsy toninona ara ny fitafiny na mirebareba toninona ara ny fitafiny raha ohatra ny fony ka feny fankahalana raha feny fialonana ny fony de tena tsy izy tsinony zany na tonga an Jesosy ilaza ny fariseo sy ny mpanoradalana hoe mpiatsara velatsy ny akanjon'ireo ane zavatra mirebarebe ohatrany hoe tena fahamasinana mandalo mihitsy raha jerena amin'ny aty ivelany nefa Andriamanitra mahita ny toe-pony fa misy fankahalana sy fialonana ao de ozy izy manao hoe tony ny fasana milalotra fotsy ozy madio ivelany fotsiny ihany tsinitsinina fiatsaram-belatsy zany eo anatrehan'Andriamanitra ary Andriamanitra ny mamatatra ny anatin'ny fon'ny olona ary zany na tonga ny fiteny hoe la Bible ne fait pas de moine ozy tsy izay madio fitafy fa izay madio am-po ny fahamasinana de miainga avy eo anatin'ny fotsika ao manana fahamasinana tsika zay nomen'Andriamanitra atsika hamasino zany ny toe-potsika ary zany mahatonga nirantsika hoe ry Jesosy hamasino ny toe-piainanay Andriamanitra tena manadio ny fotsika manamasina ny fotsika amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy izay nalatsa ny teompony azy fijaliana fa ianao koa mila miazona izay fahamasinana zay mila mandeha amin'izay fahamasinana zay nomen'Andriamanitra anao zay ianao ary ny fomba hafahantsika manandeha amin'izay de zao ny miaro ny fotsika amin'ny karazana fahalotona sy faharatsiana rehetrarehetra raha ohatra zany karaisiko amin'le ordinateur sy internet io zany de ny tokony ataontsika zany zao efa no diovina tsara lizy de zao anjarinao zany no mitandrina mba tsy klike na andeha hidikiditra anatin'irey zavatra ratsy reny intsony fa hitandrina amin'izay satria efa no diovina tandremy ny fahalotony fotsika io misy manko indray ny fahatezerana sy ny fankahalana zay tena manjaka ao anatin'ny fony olona ary zany ane tena mahaloto ny olona maloto ny fotsika ary tena mila manaiky mihitsy ianao hoe tompo maloto ny foko raha ohatra anao ka misy olona ka mahazo fahombiazana nefa ianao ohatrany tsy faly de mbola misy olana zany ao anatinao ao de mila entinao amin'ny tompo zany fa mbola mitady ratsy maso ianao ary zany na tonga an Jesosy tena manao hoe ny maso ratsy ozy izy ratsy mahita ny fahombiazan'ny hafa de mbola tokony any anatin'ny fonao azy zany ny olana ny dikan'izany de izao mila manaiky ianao hoe tompo maloto ny foko tompo ovay ny foko tompo diovy ny foko hamasiny ny toe-poko teo anatrehan'i Jesosy Kristy ny fonao ho dioviny zany eny natonga an'Andriamanitra iteny anaka atolory any fonao izy izy tsy voafehantsika olombelona io fotsika io ry havana tsy voafehanao ny fonao fa be de be ny karazana fihetsepo fandrina sy filana zay te-anjaka ao anatin'ny fotsika ao raha mbola tsy atolotritsika ny Jesosy ny fotsika ho feheziny sy anjakany de tsy voafehanao fa anjakany ny karazany zavatra samy hafa ho toe-potsika io ary tsy iova mihitsy amin'tian'io ty ary de tady dio fa zavatra kely foana de animba ny fahadiovan'ny fotsika ary zany mahatonga antsika hoe diovy eo anatrehan'ny tompo ento eo amin'ny tompo foana ny fonao atolory azy ho feheziny sy anjakany mba ho dioviny ka ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoana ny toe-ponao madio am-po ve ianao fa sambatra zay madio am-po fa zay madio am-po no ahitan'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra mitaonanao ary havana amin'tian'io ty hanadio ny fotsika isika satria tian'Andriamanitra adio isika le fahadiovana zany tsy le hoe ny akanjo eo ihany zany fa fahadiovana ety ivelany zany fa ny tena sarobidy amin'Andriamanitra zao le fahadiovana any anaty mihitsy le fahadiovan'ny fon'ny olona mihitsy zay ny tena zava-dehibe indrindra zay tandrovana mihoatra noho ny fahadiovana ety ivelany iza moa ny andeha hivoaka ny trano misy arina ny tavany tsy andeha hivoaka ny trano tsika fa tsy maintsy mijery fitaratra tsika de manadiona na ny fitafiana rehefa maloto de ajanona de tsy maintsy fitafiana vaovao no anaovana ny nofotsika azy ataontsika an'izany ka maika fa ny fanahintsika sy ny toe-potsika taonanao amin'tian'io ty eto am' Jesosy ny fonao atolory azo ny fonao angatao izy anadio ny fonao isan'andro de zaho toetra jerevo mihitsy hoe inona ndray ny mbola zavatra mbola misokatra ato anatin'ny foko ato sao de mbola misy fenetra tsy tokony hisokatra ato Jesosy
diovy fermeo zany de atoloren'i Jesosy Kristy ny fotsika angatao ny fanahy masina hiaraka aminao sy hitantananao ataterahanao an'izany raha fitinina zany zay rehetra nambara teo ravana de zao voalohany hitantsika teo fa tsy izay miditra amin'ny vavan'ny olona no mahaloto azy ho Jesosy mbola marina mandraka kehitriny zany ry havana tsy izay zavatra miditra amin'ny vavan'ny olona na ny zavatra hohaniny na ny zavatra sotrony tsy izany no mampahaloto ny olona raha tsy hoe manara-po izy enga raha tsy hoe manara-po izy ny farany de hitantsika teo hoe ny faratsiana zay mivoaka avy eo am-pon'ny olona ny mahaloto azy ho Jesosy Kristy zany hoe tandremony fotsika fa ao ny tena misy ny fahalotonao le fitafinany raha ohatra ka hoe andeha andoko vola anao tsy any am'izany mihitsy ane ny fahamasinanao sy ny tsy fahamasinanao fa raha misy toe-ponao ambadika zay fandokoana vola zay hoe ijejojejo de izay ny mahafahotana azy tsy le fitondrana volamena mihitsy akory ny mahafahotana azy afaka mitondra volamena ianao ary tsy fahotana zany fa ny toe-ponao ny jerevan'Andriamanitra tsy ny fanaovana makiazy akory natao hoe fahotana fa raha ohatra ny toe-ponao ka misy fijejojona amin'ny fanaovana ny makiazy iny de lasa fahotana ao anao le izy am'izay fotoana zay lasa fahotana ao anao le izy am'izay fotoana zay ka mila avadika tsara zany rehetrarehetra zany ny fonao ny tena jerevan'Andriamanitra ny fonao ny tena jerevan'Andriamanitra fa tsy ny rebarebana akanjo anao ho an'Andriamanitra rerany voninahitra amen andeha hivavaka isika raha eo misaotra anao zay moa ny amin'ny teninao izay mampianatra anay ary tsy mora ny mandray an'izany fampianarana zany teo amin'ny Jiosy ary mbola tsy mora koa ny mandray an'izany amin'izao andro ankehitriny zao satria efa misy lafika mitoetra any anatin'ny saina ihany fa ampianaro zay anaiky fotsiny zay lazain'ny teninao amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen